trano dia nibedaina tety an-tanako ny finday ary dia tonga dia nanome teny ilay mpitarika izany hoe perquisitionné ity dia tsy fantatra moa inona rehefa jerena moa tao anatin'ny telefonako ngamba tsy fantako satria jerena sy ny vakily misy olona miresaka amiko hoe nantsoina hono izy tsy fantatra hoe izy ny antso zany hoe nampiasaina daholo zany hatramin'ny crédit ao anatin'ilay izy ny antsotsonan'ilay olona rehetrarehetra tsy fantatra zay numéro hitany teo tsy fantako moa ny antony fa dia eo zany mametrakatsika hoe voatotoina indray ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety raha tsaritsika tsara tamin'ny 20 marsa taona 2024 dia tsy tamena dia nitodika tany amin'ny mpanao gazety ny vavabasy ny mpitandro ny filaminana nanambana ny mpanao gazety zava-doza ary tena fahotana mafaty eo anatrehan'izao tontolo izao ny karazan-javatra tahaka an'izany sy ny fihetsika tahaka an'izany tsy nisy ny fialatsiny fa dia ny fialatsiny dia ny hoe tsy maintsy miaro ny ainay aloha zay nga moa mpanao gazety anao inona ny mampitandro filaminana manana basy dia nitranga indray zany izy tamin'ity androany ity mpitandro filaminana marobe manao saritava nondra ny odidina sy manao ankeriny dia rehefa tsy azo moa ny telefona anankiray dia nanantona tampoka indray ny lehibe dia avy hatrany dia mibedaina tety an-tanako ilay telefona dia zany zany no zava-mitranga ny tena mampalahelo zany dia ny hoe any amin'ny tany tsy manaja ny demokrasia no mety ahitana trangan-javatra tahaka an'izany dia asa mitovy amin'izany zany ny eto Madagasikara. Fa androany maraina ihany dia ny famory ireo birao eo anivon'ny fikambanan'ny mpanao gazety amin'ny onjam-peo miakina na ny association des journalistes de radio privé izay inga namana Michel Albert moa dia isan'ireo mpikambana mavitrika eo anatin'ny AGRP namoaka fanambarana zany fikambanana zany eo anoloan'ny herisetra zay nianjady taminy teo am-panatanterahana ny asany ny votoatin'ny fanambarana moa dia fanamelohana ny fihetsika tao amin'ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany tahaka ireny seo teny andoha amin'ny mandrotra izy ireny ho an'ny AGRP tsy misy na andenin-dalàna iray ary manome fahefana ny mpitandro filaminana anaisotra mikeriny ny fitaovana eny ampelantanany mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany tsy voafaritra ho toerana saripady na stratégique ny trano fonenan'ny lorona Lilson ka hoe tsy azo hitateram-baovao arak'izay mety trangan-javatra eo hoy ny AGRP ary dia mitaona sy mitaky fialan-tsiny avy amin'ny ministera amin'ny fitsarana izay naniraka ireto mpanao fisavana ny tranon'olona Lilson ireto ny fikambanan'ny mpanao gazety amin'ny onjam-peo miakina AGRP ary akoatr'izay dia mitaky ihany koa amin'ny lehiben'ny mpitandron'ny filaminana izay nidina antsihatra nitarika ireto mpanao fisavana teny andoha amin'ny mandrotra izy ireto mba hanao fialan-tsiny ampahibe maso ho an'ny fianakaviamben'ny mpanao gazety ihany koa satria ny fihetsika tahaka ireny dia mitory tsy fahafantarana ny zava-misy eo amin'ny asa sy ny andraikitra tokony antsoroana araka ny fanamaritan'ny fikambanan'ny mpanao gazety amin'ny onjam-peo miakina na ny AGRP tamin'ity androany ity mitaona ny rehetra mandrakariva ny AGRP mba hiezaka ho amin'ny fanajana ny mpanao gazety manatanteraka ny asany ary amela malalaka ihany koa izany mpanao gazety izany hanao ny asany ao anatin'ny fandalana sy ny fanajana ny didy amandalana sy ny fitsipika isanambaratonga eto amin'ny tany sy ny firenena.